fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny société Star sy ny fondation Coca-Cola ity dia natao an'ny hôpitaly any Kalamavonya, ny hôpitaly any Maintorano ary ny hôpitaly any Tuliara. Ny tompony zany hitantsika tsara fa ny ministère ny fahasalamam-bahoaka dia miezaka manatsara ny fampitaovana ny hôpitaly. Araka nefa voalazo ambenimbeny dia ampiasaintsika ny volam-panjakana ny volam-bahoaka hividianana ireny fitaovana ireny. Fantatra nefa fa lafo izy ireny ary matetika dia tsy ampy izay volam-panjakana izay. Dia izay no mahatonga antsika mitodika makany amin'ny mpiara-miompinatoka ara-teknika sy mpamatsy vola. Nareo izay mety efa fantatra izany toy ny orinasa sahala amin'ny Star sy ny fondation Coca-Cola. Dia izay indrindra no nisafidianana l'hôpital ireo mba ahafahana manatevina izany fampitaovana izany eny anivon'ny hôpitaly, ahafahana zany manatsara ny tolotra ara-pitsaboana eny anivon'ireny hôpitaly mpanjakana ireny.